Anio alahady fa 7 Novambra taona 2024. Alahady voalohany amin'ny advento mbola ipanjinantsika trano loha hevitra hoe miomana handray ny mpamonjy. Amin'ny tian'io ty kory havana isika dia mibanjina manokana loha hevitra hoe miomana handray ny mpamonjy ilay mitondra fahazavana. Manerana ny sahan'ny FJKM dia ity alahady anio ity no natokana hitondrana mambavaka ny KPMS na ny komity pirenena miady amin'ny sida sy ny valana retina. Ampitombona ho anareo ane ny famindrampo sy ny fiadanana ary ny fitiavana. Amen. Mitsangana ry havana, iaraka idera sy isaotra ny tompo isika. Atao eo anatriantsika ny salamo 770, 120 ka hatramin'ny 12 sy ny Genesis 1:1 ka hatramin'ny 10. Ny mpitarika mamaky ny salamo, ny fiangonana mamaky ny Genesis. Rehefa miato ny mpitarika dia manomboka avy hatrany fiangonana. Iteran'ny tompo ary sika manao hoe ny fahazavana no voafafy ho an'ny marina ary ny fifaliana ho an'ny mahitsy fo. Mifalia amin'ny Jehovah ry olo-marina ary midera ny anaran'ny masina. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, ary aizina tambonin'ny lalina, ary ny fanahin'Andriamanitra no momba tambonin'ny rano, ary Andriamanitra nanao hoe misy mazava dia nisy mazava, ary hitan'Andriamanitra fa tsara ny mazava, ary nampisaran'Andriamanitra ny mazava sy ny maizina, ary Andriamanitra no mazava hoe andro, ary ny maizina natao hoe andro. Dia nisy hariva ary nisy maraina, andro voalohany izany. Amen. Hira fahasivy 1, 2, 3, 4. Ivavaka sika ry havana, misaotra sy mankasitraka anao zahay ry Tompo Andriamanitra eo, sady irainay amin'ny alalan'i Jesu Kristy zanakao. Misaotra fa nahary ny lanitra sy ny tany ianao ary izay rehetra ho aminy mba hisitrahanay.
namponenina hoe eto amin'ity izao tontolo izao ity izahay hiaina sy hivelona eo ambany fahasoavanao. Ankehitriny manao izao fampivavahana izao izahay ho fisaorana sy fankasitrahana anao, ka dia mamina indrindra Tompo raha eto ianao manatrika miaina ary manamasina izao fotoana izao ho voninahitra ny anaranao. Manatrehana ry Tompo tsara indrindra fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay ny vavaka. Amen. Petraka amin'ny fiangonana. Toy izao ry havana no sitrapon'Andriamanitra izay tia ny iainantsika isan'andro. Mitsangana mihazava tonga amin'ny fahazavanao ary mivoninahitra Jehovah efa miposaka aminao. Fa indro ny aizina manarona ny tany ary ny aisim-pito manarona ny firenena, fa aminao kosa no ipisahan'i Jehovah ary aminao no isehon'ny voninahiny. Ianareo ny fahazavan'izao tontolo izao tsy azo afenina izay tanàna miorina tapitendrim-bohitra, ary koa tsy misy mandrehitra jiro ka mametraka azy eo ambanin'ny vata famarana, fa apetrany eo amin'ny fanaovan-jiro ka dia mazava amin'izay rehetra ao an-trano izany. Aoka hazava eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo, mba hahitany ny asa soa ataonareo ka kalazany indrainareo izay any an-danitra. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka lalantsika, sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelona ka mitady azy amin'ny Amen. Hira fa 7:70 andiny voalohany ihany. Samy tsy nahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra isika ry havana, koa ndeha iombona amin'ny vavaka fanatretena, fifonana sy fiekekeloka eo anatrehan'Andriamanitra. Raha tsika manao ary izany vavaka fonana izany amin'ny Salamo 1:1-2 ka hatramin'ny 12. Salamo 1:1-2 ka hatramin'ny 12 ataontsika ho vavaka fifonana sy fiekenkeloka. Mamindrafo amiko Andriamanitra, araka ny fahasoavanao, araka ny haben'ny fiantsanao vonoa ny fahadisoa. Sasa madio aho mba ho hafa-keloka, ary diovy aho mba ho hafa-pahotana. Fahatsaroko ny fahadisoa, ary eo anatrehako mandrakariva amin'ny fahotana. Taminao dia taminao ihany nanontako, ary izay ratsy eo masonao no efa nataoko, mba ho marina ianao raha miteny, ary tsy hanatsiny ianao raha mitsara. Indro tamin'ny eloka no niterahana ahy, ary tamin'ny fahotana no torotorona ny reniko. Indro fahamarinanao ampony sitrakao, ary fahendrenao miafina no fafantaranao ahy. Diovy sopa ho afa-pahotana dia dio, sasao adio fotsy mangatsakatsaka. Ampandrenesy fifaliana sy farahaviravonao, ifaliany ny taolana izay vovakivakinao. Afeno ny tavanao ny fahotako, ary vonoa ny eloko rehetra. Amrony fomadio aho Andriamanitra, ary avaozy olona marina fanahiko ato anatiko. Aza manary ahy hiala eo anatrehanao, ary aza manaisotra amin'ny fanahinao masinamiko. Ampidio amiko ny fifaliana, fifaliana ny famofona. Hira 2:7 andiny 13.
hoy ny soratra masina hoe fa raha mandeha eo amin'ny mazava isika tahaka azy eo amin'ny mazava dia manana firaisana isika ary ny rany Jesosy zanany no manadio atsika ho afaka amin'ny ota rehetra koa ho anao izay mibebaka marina tokoa mitsangana andray ny teny famelan-keloka atolotry ny tompo. Aorian'ny famelan-keloka dia ny hira 7,750 no ataontsika. Hoy soratra masina, misaotra ny ray izay nampamendrika atsika nananjara amin'ny lovan'ny olona masina eo mazava sady nahafaka atsika tamin'ny fahefan'ny maizina ka namindra atsika ho amin'ny fanjakana ny zanany malalany izay ananantsika fanavotana dia ny famelana ny helontsika. Izy no endrik'Andriamanitra tsy hita ny lahamatoa talohan'izao zavatra ary rehetra izao. Amen. Noho izany dia ambara fa voavela ny elokareo no ny anaran'ny masina midirany tompo. Sambatra ny olona izay voavela ny elo sy sambatra ny olona izay tsy izay Jehovah eloka ary tsy rahantsika manonona ary izao ny fanekempinoana apôstôlika izay ombonantsika amin'ny fiangonana kristianina rehetra manerana izao tontolo izao. Minan'Andriamanitra raitsy tompan'ny lanitra sy ny tany ary amin'ny Jeso Kristy zanany lahytsika izay torotorona tamin'ny fanahy masina nateraka manodidina mijaly nanapaka Pontiolata nomboana tamin'ny hazojaliana maty ka nalefa nidina tany an-tenatsika misahina tamin'ny maty fahateny niakatra ao an-danitra mipetraka ao tamanan'Andriamanitra tsy toy avy any ny tsara tena sy maty mino ny fanahy masina fiangonana masina manerana izao tontolo izao ny fiangonana olona masina ny famelan-keloka ny fitsangana tena maty ary ny fiainana izay. Azo toerana ny fiangonana. Manantitra amin'ny fiarabanantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo ry havana tonga eo amin'ny fotoana filazana ny raharaha-fo isika izao dia mangataka ny tompona andraikitra anambara itsika amin'izany. Dia mbola mamerina ny fiarabana antsika rehetra indray ry havana amin'ity alahady natokana hitondranam-bavaka ny komity pirenena miady amin'ny sida sy ny valanaretina ity. Ireto no raharaha izay tsara ho fantatra ka ambara amintsika. Ny voalohany, ny komity pirenena miady amin'ny sida sy ny valanaretina dia hanatanteraka ny komity foibe amin'ity taona ity ary izany dia ho tanterahana ao amin'ny fofikry ilafy, ao amin'ny fofikry ilafy ny 8 Desambra ho avy izao. Mitondra-bavaka izany fotoana izany tsika ry havana ary manamafy ny fiantsoana ireo rehetra voakasika ao anatin'izany komity foiben'ny
KPMS izany. Izay ary ny raharahantsika tamin'ity androany ity dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra ny amin'izany rehetra izany. Fa izao kosa dia hovakiana ny hafatra avy amin'ny KPMS, ny taratasy pastoraly. Taratasy pastoraly. Fa ataoko ahoana no fijerin'ny loza hanjo ny fireneko. Estera 9:9 tapany voalohany. Ampitombona amintsika rehetra anie ny fahasoavana sy ny fiadanana. Isaorana anie Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy Tompontsika, izay nitahy atsika tamin'ny fitahiam-panahy rehetra. Korintianina 2:1-9. Misaotra an'Andriamanitra noho ny fitahiny mahatretrika na mahany antsika ho amin'ny ady tsaran'ny finoana sy ny asa fanompoana ary ny azakazaka masina araka ny anjara fanompoana tandrify atsika ka nomban'ny Tompo Jesosy Kristy antsika. Ny synode lehibe 7 izay nitanterahana tany Sambava tamin'ny 2 ka hatramin'ny 8 Aogositra 2024 dia nahatsapa fa mirongatra izay tsy izy ny arety mandoza sida ary manampitrotraka etsekilany koa ny firongatry ny valanaretina hafa rehetra indrindra fa ny Covid. Noho izany, ny synode lehibe dia nanome andraikitra ny KPMS hiantsoroka ihany koa ny ady amin'ny sida sy ny valanaretina hafa rehetra. Arak'izany dia tena amperinasa tanteraka amin'ny ady atao amin'ny valanaretina rehetra ny KPMS FJKM, ka manamafy antona ny fampatsahivana ny fiangonana FJKM rehetra ny amin'ny fananganana ny rantsa mangaika ny komity pirenena rehetra miady amin'ny sida sy ny valanaretina rehetra any amin'ny synodam-paritany sy ny fitandremana tsirairay avy. Mampatsiaro ihany koa ny amin'ny tsy maintsy hanamafisana sy ainany rehetra ny fepetrasakana ara-pahasalamana ho fisorohana ary manentana ny vahoaka kristianina sy ny olom-pirenena malagasy hifampitsimbina sy havitrika hanao vaksiny fanefitra ho amin'ny aretina vaovao sy ireo vaksiny efa fanao teo aloha fanefitra amin'ny aretina hafa. Amafisina ny fanentanana amin'ny ady amin'ny tsimikaretina VIH sy ny fitiliana ary ny tsy fanilikiliana ireo izay mitondra izany sy ny fandraisana azy ireo izay efa natao hatramin'izay. Marina fa isika FJKM dia mandray an-tanana ireo havantsika izay mitondra ny tsimikaretina. Misy mbola ankizy ary misy efa olon-dehibe. Mila entina ambavaka manokana izy ireo sy ny fianakaviana sy ny mpanompon'Andriamanitra izay mikarakara azy ireo mivantana miaraka amin'ny dokotera-panjakana. Manatitra hatrany ny fisaorana antsika mpiara-miombonantoka, mpiantsehatra, mpiara-manompo, mpanohana rabola. Misaotra manokana ihany koa ny ambaratonga mpiahy dia ny foibe FJKM na ny mpanapa-kevitra izany na ny mpanatanteraka. Ankasitrahana manokana ihany koa ireo manohana amin'ny fomba samihafa: vavaka, asa, fanohanana rabola. Ireo moa dia hita any amin'ny tatitra fanao isan-taona miaraka amin'ny liturjia lahadin'ny KPMS FJKM. Raisina mpitiavana hatrany izay mety ho fanohanana ataontsika. Ny fanohanana rabola dia azo atolotra mivantana ao amin'ny rihana 4 foibe FJKM, ao amin'ny bureau KPMS na arotsaka amin'ny compte BOA 05020 1 602 281 000 942 KPMS FJKM. Manaitra antsika fa tahako nyity valanaretina Covid virus ity, ireo aretina samihafa, anisan'izany ny tazomoka, ny raboka, ny tuberculose, ny pesta sy ny sisa. Anisan'izany ny VIH sida
izay samy mbola misy ary misy tena mahazo vahana aza satria hadiny ny fiatrehana azy koa dia samy mailo isika. Maniry antsika rehetra mba samy hanangana ny komity any amin'ny ambaratonga misy antsika tsirairay avy. Komity ny sonadapartany miady amin'ny VIH sida, komity ny fitandremana miady amin'ny VIH sida. Ny mpitandrina rehetra moa dia efa nahazo fiofanana momba ny VIH sida avokoa. Koa raha misy fiaraha-miasa ilaintsika dia afaka manatanteraka izany ny KPMS, na fampianarana izany, na fanofanana, na fananganana ny komity. Afaka mifandray amin'ny mailaka ihany koa amin'ny mailaka kpms-fjkm@gmail.com. sy amin'ny reto finday reto ny filoha 034 20 477 16 na ny 033 14 477 16 na ny 032 07 536 86. Miara-miomana amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy mpamonjy ilay mitondra fahazavana isika ary mangataka aminy handavorary ny zara fanompontsika amin'ny alalan'ny fanompoam-pivavahana isam-pitandremana amin'ny liturjia iombonana avoaka ny komity foibe KPMS izay atao amin'ity alahady 17 Novambra ity. Mandray ny fahazavan'i Kristy no irahiny hanohy ny asa mba ho fahazavan'izao tontolo izao. Raha sendra misy fotoana mifanindry dia afaka manendry fotoana hafa isika. Hanasantsika ny fanarahana ny fandaharana asa vavolombelona ao amin'ny radio fahazavana 7:20 isaky ny alatsinainy 7 amin'ny volana amin'ny 7 sasany hariva. Dia manentana antsika rehetra mba handray anjara mavitrika amin'ny hetsika ady amin'ny VIH sida izay fanao isan-taona manerana izao tontolo izao mandritra ny andro iraisam-pirenena iadina amin'ny VIH sida isaky ny voalohan'ny volana Desambra. Dia samy mitrotro ambavaka ny komity foibe KPMS FJKM isika izay hatao eto Antananarivo ao amin'ny Fofikry ny 9 Desambra 2024 raha sitrapon'Andriamanitra. Ary matoky indrindra fa izay manomboka asa tsara tao anatinareo no ahatanteraka izany mandra-piavy ny andron' Jesosy Kristy. Filipianina 1:9. Ary Jesosy Kristy tompontsika sy Andriamanitra raintsika izay efa tiantsika ka nanome antsika fampiononana mandrakizay sy fanantenana tsara amin'ny fahasoavana no hampionona ny fonareo anie sy hampahery ianareo amin'ny asa sy ny teny tsara rehetra. Tesalonianina 2:2 sy 7:17. Amin'ny anaran'ny komity pirenena miady amin'ny VIH sida sy ny valanaretina KPMS FJKM, ny filoha Razafy Mahatratra Jean William Mpitandrina. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Sao tsika ry havana dia tonga amin'ny 10 minitra ny fahasalamana. Araka ny efa fantatsika ity alahady ity dia alahady ny komity pirenena miady amin'ny VIH sida sy ny valanaretina. Ary satria ao anatin'ny sahana sasahan'ny KPMS koa ankehitriny ny ady amin'ny valanaretina dia na dia andro manokana ho an'ny KPMS azy ty androany ity dia andehantsika hiresaka ny amin'ny valanaretina Covid. Fantatsika tsara fa tao anatin'ny herinandro vitsivitsy izao dia nanomboka ny tombo indray ny isan'ireo izay mitondra ny tsimokaretina ary indrindra dia mitombo indray ireo olona marary ny amin'ny Covid. Noho izany ity androandroany ity dia natokany KPMS mba hifampatsiahivantsika indray ny amin'ireo fepetra sakana izay iarovana
ny fiparitahan'ny tsy mikaretina Covid. Noho izany dia andehantsika hifampahatsiaro ny amin'izany rehetra izany. Inona moa izany ny zavatra tokony ataontsika voalohany mba ho fiarovana ny fiparitahan'ny tsy mikaretina? Arak'ilay fantadiditsika, ny voalohany dia ninona hoe? Ny manasa tanana. Sotra tompoko, ny manasa tanana. Kendrena arak'izay azo atao ny mba ho voasasa matetika ny tanana. Ary amin'ny fotoana izay tsy ahafahantsika mamonjy rano ka mampiasa rano sy savony, dia azontsika atao koa ny mampiasa gel hydroalcoolique. Dia ampatsiahivina isika, tsara ny mba mivatsy gel kely arak'izay azo atao, ary amin'ny fotoana ahafahana manasa tanana, dia manasa tanana amin'ny rano sy savony. Izay zany ny sakana voalohany, satria ny tanantsika no anankiray amin'izay mahazo ny tsy mikaretina eny amin'ny rehetrarehetra eny. Inandray ny sakana faharoa? Ny fanaovana arovava mahasarona ny orona. Izany hoe kasiboso izy isika. Ny fanaovana ny arovava mahasarona ny orona, tahaka ity anaovako ity, dia anisan'ny fihetsika tena ilayntsika indray mba ho fiarovana amin'ny fiparitahan'ny tsy mikaretina. Inona koa ny fihetsika fahatelo? Ny fanajana ny elanelana. Dia ampatsiahivina isika amin'ny fanajana ny elanelana mba hiezakitsika hanaja ny elanelana farafahakeliny firy metatra? 2 metatra farafahakeliny. Ary fanampin'izany dia sady mifanentana isika no mifampahatsiaro isika fa ny fiarovana tsara indrindra amin'ny fahazahoana ny tsy mikaretina sy ny fiparitahany koa mazava ho azy, dia ny fanaovana vaksiny. Dia manentana antsika rehetra izany mba samy hanao vaksiny. Ireo rehetra ireo dia sady ho fiarovana ny tenantsika no fiarovana ny namantsika koa amin'ny fiparitahan'ny tsy mikaretina. Ny hafatra dia izao: rehefa mahatsiaro tsy metimety dia tsara ny manatona mpitsabo, fa fadio kosa ny manao dokotera tena. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ho amintsika ny fiadanany. Amen. Misaotra sy mankasitraka ny tompony andraikitra isika ny amin'izay nampahafantarina antsika rehetra teo, ary samy mandray arak'izay tandrify azy isika arak'izany. Satria ao anatin'ny fepetra ara-pahasalamana isika dia rehefa mifarana mihitsy ny fampovavahana rehetra vita ny trinité masina, izay isika vao ny tanjotra manatitra ny drakitra sady miala ny trano fiangonana mandeha mody. Dia izy dia koa nahitarika antsika ny amin'izany fandaminana ny amin'ny rakitra izany. Izao ary sika ry havana dia tonga amin'ny fotoana fankalazana ny tenin'Andriamanitra ka hitsangana ny tompony andraikitra hanao ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora. 7:7 voalohany ihany dia hitsangana ny tompony anjara hanao ny fotoana ny ankizy sy ny tanora. Rabantsika tanora sy ankizy rehetra, aoka hanokatra ny baibolintsika isika ao amin'ny Mateo 5.
Matio 5. Ny 7:40. Matio 5, ny 7:40. Isika rehetra mara-mamaky izany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ianareo fahazavany izao tontolo izao tsy azo ny fenina izay tanàna miorina ao an-tapitenivohitra. Amen. Raha ankizy malala, misy tantara iray izay maneho ny fampiarana an'izany tenin'Andriamanitra izany. Tao amin'ny fanjakana anankiray, ny mpanjaka tamin'izany efa nandroso taona izy, dia efa nieritreritra izay handimby azy. Ny anaran'ny mpanjaka dia i Toly, mpanjaka Toly. Izy ny anaran'ny mpanjaka Toly. Dia nanana zanaka roa lahy izy dia i Mendre. Izy ilay anaran'ny zanany Mendre. Ary ny anankiray Tsomitsy. Ny anankiray Tsomitsy. Dia ireo zanany ireo zany ity mpanjaka Toly ity tena endry izy io. Ary lamina ny tany nandroso nandro fahalemana, nandroso ny zavatra rehetra izay natao, satria nitezainy ny olona zany mba hifankaty. Dia ireo zanany ireo zany efa nomaniny ary samy tena naneho fahendrena daholo. Dia sahirana izy hoe imendre ve no andimby azy sa Tsomitsy. Dia lasa mpanjaka zany nanomana fifaninanana izy. Dia aorianan'io izy zany no anapa-kevitra fa ho tendreny izay andimby azy, na imendre na Tsomitsy. Dia natsony izy mindralahy, nanao trano ngeza be izy zany. Io trano io dia toerana fivorian'ireo loholona eo amin'ny firenena, angalan'ny mpanjaka hevitra ampandrosoana amin'ny firenena. Dia vita le trano, dia nentina teo amin'ile trano zany izy mindralahy, omena vola mitovy nareo lahy dia fenoy amin'izay zavatra vidianareo ity efitrano ity. Dia mena tapa-bolana nareo anomanana an'izay. Tsy tapitra akory ny herinandro hitongy Mendre. Dada, voninako ameno an'le efitrano fanaovana fivoriana andinihana fampandrosoana amin'ny firenena. Inona ny nentin'ny Mendre avany? Mololo. Malala mololo daholo tsika. Rehefa velesina ny vary dia le ambiny tsisy hoe namena ny omby iny na ariny na tozezika. Dia sarety be da be zany mitondra an'le mololo avany. Fenona le efitrano tsy feno. Dia aloha daholo zany le mololo niseho izy ny dadany. Afaka tapa-bolana dia tonga i Tsomitsy. Tonga ry dada, fa ny aho izy tsy amin'ny atoandro no atao le izy fa aloha amin'ny alina. Tsy maninona rehefa izay no tianyseho izy ny dadany. Dia lasa zany tonga ny alina dia lasa niditra teo amin'ny efitrano fivoriana. Inona ozy nareo ny nentin'ny Tsomitsy teo? Netiny tao dia jiro lehibe afaka nanazava ny efitrano manontolo. Jiro lehibe afaka manazava ny efitrano manontolo. Raha ianao no teo amin'ny toeran'ny mpanjaka Toly, iza nomenao ny fanjakana andimby anao? Imendre izay nampiditra amin'ny lolo teo amin'ny efitrano sady tsy nafenao n'le izy na dia andro atoandro aza, sa i Tsomitsy izay nitondra fanala lehibe, jiro lehibe izay nanazava ny efitrano manontolo. Raha ianao no teo amin'ny toeran'ny mpanjaka Toly, iza ny tendrenao? Tsomitsy satria nahoana?
voalohany indrindra izy aloha afaka nameno ny lefitrano ary faharoa nanam-pahendrena kokoa izy satria misy fotoana ingana amin'ny alina aza mandinika ianao ny ampandrosoana amin'ny fanjakana ka raha tsy misy azavana inona moa no azonao atao eo dia zay zany isika fahazavany zao tontolo zao mila mitondra an'io tsika amin'ny toerana rehetra ninninona toerana misy atsika tsika koa zanakam-panjaka raha teo zanak'Andriamanitra dia mila mitondra ny hazavana amin'ny toerana misy atsika rehetra fa afaka sika Jesosy misaotra anao izay fa notezaina ho zanaky ny mazava dia mampianarana mba hitondra amin'ny fahazavana any amin'ny namanay mpiara-milalao aminay any amin'ny mpiara-mianatra aminay any amin'ny mpiara-monina aminay rehetra ary any amin'ny mpiara-mivavaka aminay dia misaotra ry Tompon'Andriamanitra io amen. Ataontsika ny hira 790 andininy voalohany sy faharoa dia hitsangana ireo tompon'andraikitra hivavaka sy hamaky ny soratra masina. Tsika riavana izao vavaka izao hivavaka isika. Tompo misaotra anao izay fa mbola omenao fotoana indray afaka andray ny teninao, afaka andray ny afatra izay ampitondrainao ny mpanomponao. Inonay fa ny fanainao masina efa nilolalana teto amin'izao tranonao izao. Kota io ary tompo ny mpanomponao izay amaky ny teninao. Indray ihany koa ny mpanomponao izay hitondra ny afatrao dia ianao no anendry ny lelany ahafahany mampita izay tianao ambara aminay. Ary indreo ny vahoakanao izay mangetaheta fatratra handray izany afatra avy aminao izany. Ianao no hiasa ao am-pony tsirairay avy. Ny teninao anie anova ny fiainanay. Ny teninao ilay faniliny tongotray sy fanazavana ny lalanay. Koa mitendrena ary tompo fa voninkainanao izay mpanomponao. Amin'ny anaranao Jesosy ilay teny fiainana. Amen. Iara-maky sy iain'ny tenin'ny soratra masina isika. Isaia 15 vakina manomboka amin'ny 14 ary ajanona ao amin'ny 15. Isaia 15 vakina manomboka amin'ny 14 ary ajanona amin'ny 15. Rehefa miara-mahita dia vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Jehovah Tompo, nanome ahy ny lelan'ny efa mahay, mba haizako manao teny ampatanjaka izay reraka, ampandrenesiny isamaraina isamaraina. Eny, ampandrenesiny ny sofiko,
hiainy tahaka ny efa mahay. Jehovah Tompo manokatra ny sofiko, ary izaho tsy naditra na niemotra. Ny lamosiko natolotro ho amin'ny mpikapoka, ary ny takolako ho amin'izay manongo-baoka ny tavako. Tsy nafeniko tamin'ny henatra sy ny rora, fa Jehovah Tompo no hamonjy ahy, ka dia tsy resik-henatra aho. Ary efa no amafisiko ho tahaka ny afo vato ny tavako, ka fantatro fa tsy homenatra aho. Efa kaiky izay manamarina ahy, iza ny ady amiko? Andeha hiara-mitsangana isika, iza ny manana ady amiko? Aoka izy ho avy amiko. Indro Jehovah Tompo no hamonjy ahy, koa iza no hanameloka ahy? Indro izy rehetra ho tonga tahaka ny lamba mangarahara, ho lanin'ny kalalao izy. Mitoy isika amin'ny famakiana amin'ny Jaona toko voalohany andininy 5 ka hatramin'ny 13. Jaona tokony voalohany andininy 5 hatramin'ny 13. Vakio isika. Ny teny no teny mazava, zay mahazava ny olona rehetra. Tonga eto amin'izao tontolo zao izy. Teo amin'izao tontolo zao izy, ary izy no nanaovana zao tontolo zao. Nefa zao tontolo zao tsy nahalala azy. Tonga tany amin'ny azy izy, fa ny azy dia tsy nandray azy. Fa zay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanaky Andriamanitra. Dia zay mino ny anarany. Dia ireo zay tsy nateraky ny rà, na ny sitrapony nofo, na ny sitrapony olombelona, fa nateraky ny Andriamanitra. Ho farantsika ny famakiana ny tenin'ny soratra masina. Izany dia hitantsika ao amin'ny epistily 2 nosoratan'i Petera toko 7. Manomboka amin'ny andininy 14 ka ho faranana hatramin'ny andininy 17. Petera 2 toko 7, andininy 14 ka hatramin'ny 17. Amin'ny anaran'i Jesosy, ho amin'izany ry malala, satria manantena izany zavatra izany ianareo, dia mazotoa mba ho hita tsy manatsiny amam-pondro eo anatrehan'ny Tompo amin'ny fihavanana. Ary ny faharipon'ny tompontsika dia keo ho famonjena. Tahaka ny voasoratry Paoly rahalahy malalantsika taminareo koa araka ny fahendrena nomena azy. Tahaka ny ataony ao amin'ny epistiliny rehetra koa fa milaza izany zavatra izany ao aminy izy. Ary amin'ireo dia misy zavatra sarim-patarina izay aolan'ny olona kely fahalalana sady tsy mba miorina tsara. Tahaka ny anaovan'ny teny sasany amin'ny soratra masina koa, ka mahatonga fahaverezana ho an'ny tenany. Ho satria fantatrareo raha teo izany ry malala, dia tandremy fandrao voataonan'ny fahadison'ny ratsy fanahy ianareo, ka lavo hiala amin'izay iorenanareo. Fa mitomboa amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana an'i Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy. Ho azy aneny voninahitra ankehitriny sy mandrakizay. Amen. Ray masino. Eo am-pitsanganana nanaovantsika ny 7:13 andininy 2 sy 7 dia hotorinantsika ny tenin'Andriamanitra. Amen.
anapaka opontsika rehetra ny ry havana ny fiadanan'i Kristy sy ny fahafenoan'ny fanahy masina. Amen. Mimanandray ny mpamonjy ilay mitondra fahazavana. Izany loha hevitra izany ry havana no ahafahantsika mifampizara ny tenin'Andriamanitra dia ny vaky teny faharoa dia araka ny Jaona toko voalohany andininy fahasivy ka hatramin'ny andininy fa-13. Le hevitra ambony an'ankapobeny moa dia miomana andray ny mpamonjy. Ka ny izany tsika dia miomana andray ny mpamonjy ilay mitondra fahazavana. Ny filazantsara araka ny Jaona moa dia manana an'izay mampiavaka azy. Vitsivitsy ihany amin'ireo ao amin'ny filazantsara telo voalohany no hitambarany fa manana an'izay mampiavaka azy manokana izy satria ny azy zany dia ara-potikevy-dehibe kokoa no anehoany azy ka izay tsy voalaza tao zany no entiny. Ary any amin'ny farany amin'ny izy dia hoe nosoratany izao mba hinoantsika fa Jesosy Kristy no mpamonjy izao tontolo izao. Ny zavaboary voalohany indrindra no arian'Andriamanitra dia ny mazava. Satria Andriamanitra dia hiasa. Ka raha hiasa Andriamanitra, raha tiantsika ny hatsaran'ny asa ataony dia tsy maintsy hita tsara daholo, dia mila mazava zany. Fa ny mazava zany tsy izay le hoe hazavana ahitana ny tontolo izay, fa raha eo amin'ny tenintsika malagasy dia mahakasika ny saina, mahakasika ny fanahy, mahakasika ny fo le hazavana. Zany hoe hazavana ao anatin'ny olona indrindrindrindra. Ka ny mazava zany dia tsy inona akory fa loharanom-piainana avy amin'Andriamanitra io, sady miteraka an'ilay hazavana nambarantsika teo no miteraka an'ilay hazavana any anaty ihany koa. Rehefa tonga teto amin'izao tontolo izao ny fahotana dia tafiditra ny aiziny, ary rehefa tonga zany ny fahotana dia mikorotana amin'ny fiainantsika olombelona. Dia manao ahoana moa tsika rehefa misy zavatra mafy mahazo tampoka dia maizina tampoka ny tany aman-danitra. Zany hoe tantotomondoza amin'ny fiainanao ary mila hipoaka amin'ny fotoana izay tsy ampozinao, tsisy azonao sangiritana. Ka na fahoriana lalina zany na loza tampoka, rehefa very hevitra tsika dia miteny an'izay tsika hoe maizina tampoka ny tany aman-danitra. Ka eto ary dia tsy haivo ny tenin'Andriamanitra indray isika, fa na inona mety zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika olombelona dia izao ilay mazava lehibe izay nomen'Andriamanitra eo foana. Dia anjarantsika amin'ny manatona an'izay mazava izay. Ny mazava dia tsy iza akory fa Andriamanitra izay miteny amintsika. Ka Andriamanitra velona Andriamanitra, dikany hoe velona dia mpahary fiainana sy tompon'ny tantara. Mizara fahazavana amintsika izy, ilay voaloha pahariana. Rehefa veritsika olombelona dia nitondra fahariana vaovao Andriamanitra tamin'ny alalany natongavany nofo teto ambonin'ny tany. Dia ny mazava eto zany dia tsy iza akory fa i Jesosy Kristy. Dia indrindra zany ry havana, ny fahavalo-piainana moa dia ny devoly izay anjelin'Andriamanitra mivady, ny lasa mpanjaka amin'ny fahaimazinana. Dia ataony izay hanamaizina amin'ny fiainantsika, hanamaizina amin'ny fontsika tsy hatakatra amin'ny fitiavan'Andriamanitra, hanamaizina amin'ny masontsika tsy hahita amin'ny fitiavan'Andriamanitra, hanamaizina amin'ny fahazahoantsika ny saintsika mba tsy handray afa-tsy ny ratsy. Dia tonga zany Jesosy Kristy hanafoanan'io fanjakana maizina io. Any amin'ny epistily moa dia lazainy tsara mihitsy tsika tsy mitolona ny nofo aman-drà fa fanahy ratsy eny amin'ny rivotra
mpanjaka amin'ny fahamaizinana. Inona zany ny fizarana voalohany amin'izao torotenitsika izao? Voalohany indrindra dia mahaiza mandray ilay tena mazava. Mahaiza mandray ilay tena mazava. Le devoly koa zany dia mahay mampiseho ny endriny taka ny endriky ny mazava, taka ny anjeliny mazava. Ka dia mila zany tsika taria amin'ny fanahy masina. Hoe tena ilay fahazavana avy any amin'Andriamanitra ve ty sa ilay fahazavana sandoka? Ary misy ara fikambanana be eran-tany dia mitonona fa mitondra fahazavana izy. Nefa dia tena manapotika ny fiainan'izao tontolo izao, faninana amin'i Jesosy, miady amin'i Jesosy ary mamorona rafitra sy fomba samihafa anaovana amin'ny fivavahana tsy mahazo vahana. Ka eo zany voalohany indrindra mahaiza mijery sy mandray ilay tena mazava dia Jesosy Kristy zany. Fa misy ny fahazavana sandoka. Ahoana ny aizantsika mamantatra an'izany? Voalohany indrindra mety eza ho taria amin'ny fanahy masina. Fanahy masina rery ihany no ahafahantsika manavaka na hoe Jesosy Kristy ve ty resiko ty sa fanahy ratsy izay misandoka mitondra hazavana. Rehefa mivavaka ianao mangataka amin'ny fanolova amin'ny fanahy masina ianao dia ho fantatrao ary tsy ampisalasalanao ary tsy afaka mitakanao izay tena mazava marina raisinao, satria misy ny fahazavana sandoka. Ary reny fahazavana sandoka ireny dia mampanantena fiadanana, mampanantena vahaolana, mampanantena zava-tsy isan-karazana. Fa hoy ny teny soratra masina hoe ny vony no hamantarana ny azo. Tena mitarika anao hizotra ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fitiavana sy ny fahamasinana ve le izy, ary mitarika anao hanasoa ny hafa ve le izy, sa vao mainka hitarika izay mandray azy amin'ny tsindrio fahalavo manapodika amin'ny fiainan'ny hafa. Faharoa ry havana, dia sahirana ihany Andriamanitra mitondra amin'ny fahazavana ho antsika, satria isika olombelona ihany koa dia saro-tiavina. Jerena ilay andininy manaraka eo ny andininy 10 teo amin'izao tontolo izao izy, ary izy no nanaovana izao tontolo izao. Nefa izao tontolo izao tsy nahalala azy. Mampalahelo nge zany, le tsy malala eto tena hoe mitodika ivoa mihitsy, minitsy mijery, minitsy hafantatra. Nisy nanontany ray mandeha, ory pastera, raha ohatra moa zany misy olona tsy mbola nandray filazantsara mihitsy, dia afaka iny ve zany olona zany? Dia ny teny soratra masina nge maneho mazava mihitsy fa raha tena mandinika ny tontolo amin'ny saina tsy miangatra ianao dia atsiary hoe nisy naharo izao tontolo izao, ary misy miazo n'izao tontolo izao. Amin'ny ataontsika olombelona tsy sasatra ny manimbo amin'ny voary zao zao vao avy mivory izao tontolo izao ahoana ny hitandrovana ny tontolo iainana. Fibebahana no tokony atao amerenana amin'lohan'ny tontolo iainana, fibebahana ekôlôjika, satria tsika ny rahana hiaro ny tontolo nefa nompitehantsika le tontolo. Ka inona ny tokony ataonao? Tsy mibebaka. Zao nefa ny amin'ny fanilika amin'ny firenen-dehibe, le firenena mahantra izay mbola tara be ny resaka teknôlôjia dia nareo ny tena nanimbo an'ny tontolo. Dia ferana ny loharanon'angovo, dia ahoana izay tsy azo ampiasa n'ilay angovo mba azonay ampiasainy, dia tsy mety hita le maromaritra iraisana, satria samy tsy mahita vahaolana. Any amin'Andriamanitra ihany io. Raha mibebaka tsika mandray an'i Jesosy fahazavana ka tsy miavy tsy feno araka amin'ny fanaontsika, dia izao hitan'Andriamanitra foana ny anarenana amin'ny fiainantsika. Fa mazava posak'Andriamanitra ao amin'i Jesosy
amin'ny alalan'ny teniny afaka mitondra fitahiana anavotana ny tontolo misy itsika fa io zany no fitaka lehibe ataon'la ratsy a misandoka ho mazava izy dia mafisiny koa ny fotsika olombelona mba tsy iraika amin'ny fanavotana na ny drafim-pamonjena ataon'Andriamanitra izay miainga ao amin'i Jesosy Kristy ilay fahazavana ary izay mandray an'i Kristy ny lasa fahazavana manala ny aizina rehetra amin'ny tontolo manodidina azy. Hoy tsika te miavy tsy feno sary tiavina ny olombelona dia izay mampisatra ny hiarenan'ny tontolo ao anatin'ny aizina mba handray ny fahazavana ka manentana antsika ry havana ho anao izay manana an'i Kristy mikeleza ainy amin'ny azakazaka masina raha misy azonao atao toroy ny filazantsara ampahafantariny olona rehetra fa i Jesosy Kristy irery any amin'ny alalan'ny teniny no manala izao tontolo izao amin'izao azo kitroka ny fahotana sy mivokatra ny fahotana ny fandovantsika olombelona izao. Ny fizarana fahatelo dia izao: tsy mampangetaentanao ve zany tompontsoa ho an'izay olona mandray marina n'ilay mazava marina. Ny 120 izay rehetra nandray azy tsisy akanavaka zany dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay ninony anarany. Ny fandraisana an'ilay mazava zany dia finoana. Ny atao hoe mino fantatrao ilay inonao ary ilay fantatra fiombonana aina arakaraka ny andraisanao an'i Jesosy no atsapanao sy alalanao azy. Raha ny fiainanao manontolo mihitsy natolotra an'i Jesosy anjakany dia ho fantatrao manontolo izy ny amin'izay tokony hifandraisanao aminy. Teny tompo matetika amin'ilay hoe izaho ao aminy ary izy ao amiko. Zany hoe ilay fifankalalana tafahoana ny ty sy ny manina. Jesosy tianao ary ianao manina n'ilay fiainana mandrakizay sady fanamperana ny tsisy fahatamperany dia eo amin'i Jesosy ny ananana an'izay. Dia rehefa raisinao Jesosy fitiavan'Andriamanitra, ianao manana ny fitiavan'Andriamanitra fahazavana dia ho tsapanao. Zany hoe amamin'ny fiainana no hazavain'Andriamanitra. Io zany izay ilay finoana tena ianao mihitsy mampiditra ao amin'ny fiainanao an'i Jesosy Kristy ilay mofinaina sy ranonaina, ilay fahazavana. Dia rehefa vokatra ao amin'ny fiainanao Jesosy ianao indray no lasa manazava amin'ny manodidina anao. Izay rehetra nandray azy tsy manavakavaka ny tompo, tsy mijery firazanana izy, tsy mijery volokoditra izy, tsy mijery hoe lehilahy ty na vehivavy ty, fa izay mandray azy dia omeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Hery zanak'Andriamanitra io ry havana le hery andresena ny ratsy. Hoy tsika hoe ilay fahamazinana nge faharatsiana ka raha herin'ny tenako tsisy an'i Jesosy tsy ahovoka mihitsy fa raha manana an'i Jesosy Satana indray no atahotra an-tositra. Raha tsy manana an'i Jesosy dia izany indray no matahotra an-tositra ny Satana. Fa zasy ianao izao hatramin'ny nanaovana batisantsika dia manana an'i Jesosy velona ao anaty sy mitombo ao anaty. Fa izao ataovy eo amin'ny laka ny fonao Jesosy, eo voan'ny fonao Jesosy, eo amin'ny ivon'ny fonao Jesosy, eo amin'ny seza fiandrianan'ny fonao Jesosy, dia ho hitanao ny herin'ny mahagaga ary meny anao ny fahefana mahazanak'Andriamanitra ahafahanao mandresy ny ratsy rehetra ary ahafahanao miady ny ady tsara, satria raha hiady ianao tsy maintsy mila hery andresena.
afahanao manao ny asan'Andriamanitra. Raha iasa ianao tsy maintsy mihina hery, ary afahanao miazakazaka tombonao hery eny am-pandehanana. Raha fitinina izay voalaza ry havana dia zao: raha tena mino ny anaran'i Jesosy tsika, ny anarana izay maneho fahefana, satria maneno maha-izazo ny tompony anarana, ary ny anarana dia maneho ny hery ananany ihany koa. Ka raha tena raisinao marina i Jesosy ilay fahazavana, dia lasa fahazavana zao tontolo izao ianao anitatra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Raha jerentsika ilay vaky tena anankiroa, ho azavain'ny tompo ny lelanao, raha nirotsaka amin'ny fanahy masina lela hafa, hiteny amin'ny anaran'i Jesosy ianao, ho azavain'ny tompo ny sofinao, ka tsy hain'izay afa-tsy izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Ho azavain'ny tompo ny sainao, ka isaintsaina mandrakariva ny fitiavan-dalon'Andriamanitra sy ny fahefana. Ko mandehana ary zatsy izy efa nandray Jesosy fahazavana ianao, dia mety zao fahazavana zao tontolo izao. Amen. eo mbola mivavaka isika ry havana. Ry Andriamanitra raina izany an-danitro, misaotra anao zahay, misaotra satria nandre ny teninao, mamelombelona ny fanahinay, mampitodika anay tanteraka aminao. Lay Andriamanitra tena izy, lay Andriamanitra tena mazava, lay Andriamanitra nisy mpiainana, lay Andriamanitra nameno anay ho tanteraka rehefa manaiky azy ho tompo sy mpamonjy. Andriamanitro, rehefa mandray anao lay tena mazava izay, dia irahanao koa mba hizara lay fahazavana ho mariky ny fijoroana vavolombelona eo anivony zao tontolo zao zay misy anay. Ry Andriamanitra rainay eo, mivavaka manokana izay ankehitriny ho an'ny komiti-pirenena miady amin'ny sida sy ny valanaretina, satria efa nandray anao lay tena mazava izy, dia ho tonga fanazavana ny olona. Ary zany no asahiny miteny manao hoe: ataony ahoana no fijery ny loza anjo ny firenena, fa ny tsy fisiany fahalalana zay mandrakotra ny firenena no miteraka ireo loza, miteraka fahafatesana, ary miteraka izay mety ho fahasimbana sy fahampitehina. Misaotra indrindra Andriamanitra fa ny fahalalana ny teninao no tonga fanilo ny tongotray sy fanazavana ny lalanay. Ta io manokana ny birao eo anivony zany KPMS zany, ta io ihany koa ireo ekipa teknika, mivavaka izay ny tarinao azy ireo amin'ny fahendrena rehetra, ho feno ny fanahy sy ny tenin'Andriamanitra, ny fahazavana, ka ahafahany manazava ny hafa ihany koa. Mivavaka izay Tompo Andriamanitra ho an'ny synode apartany zay ananganana ireny komitiny synode apartany miady amin'ny sida sy ny valanaretina, tahaka izany koa ny fitandremana mba hatsangana ny komity ny fitandremana miady amin'ny sida sy ny valanaretina. Tononona mbavaka trany ny foibe fijekemo tarian'ny foloho, ny birao ny mpiandraikitra foibe, ny mpanatanteraka tarian'ny sekretera jeneraly, reo tonian'ny departementan'ny fiangonana, departementan'ny mpiasa sy ny vola ary ny fampamokarana, ny departementan'ny misy sekoly, ary ireo tonisy tale rehetra eo anivony sampana sary asa mban'ny birao mpiara-miasa aminy avy. Ta io ny synode apartany, ry président synodal, ny birao miaraka aminy, ny mpitandrina rehetra ary ireo vahoaka n'Andriamanitra eo anivony sahany fijekeminy. Ta io ty firenena malagasy ty Tompo, eny ta io izao tontolo zao amin'izay rehetra efa sitraka ao indrindra ka naharinao azy, fa rehefa nahary zao tontolo zao ianao Tompo, dia nampisy ny mazava, lay mazava zay misy mpiainana, mba hanjaka eto amin'ny firenenay ny tena mazava, ny tena finoana marina,
ary ho firenena kristianina ny madagasikara ho afaka amin'ny tsy fahalalana ny marina satria ny marina no mahatonga ho an'ny fanandevozana ho afaka amin'ireo fisalasalana ihany koa ka hiaro ny tena amin'ireo karazana valana retina maro samihafa na ny ara-tsaina izany na ny ara-panahy zany na ny ara-batana izany ho avitra ny firenenay eny ho avitra izao tontolo izao satria misy mpampianatra misy mpanorevitra ary misy tonga mijoro vavolombelona dia misaotra indrindra tompo fa anao ny voninahitra anay kosa ny fiadanana raha mino sy mahatoky anao izay tononona izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy lay fanampianatra anay hivavaka manao hoe rainay izay ny an-danitra ho amasina ny anaranao tonga ne ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany mitahaka ny any an-danitra eo anay io izay anasaza ho anay ary mamelany elokay tahaka namelana izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy mihery ary voninahitra mandraka izay amen. misaotra ny tombosika ry havana ny amin'ny toroteny izay nampitondrain'ny mpanompony teo izao dia amarana izao fotoana izao sika hiara-mitsanga sika ndray ny afatra sy ny tsodrano aorianan'izay dia ny faharoa amby valopolo sy dimanjato andiny faharoa fahatelo faefatra rehefa vita izany dia mipetraka manao vavaka mangina amin'ny fiangonana izao no afatra ho antsika vahoaka an'Andriamanitra izay nanatrika ity fotoana ity androany fa ianareo rehetra dia zanaky ny mazava sy zanaky ny andro tsy an'ny alina na ny maizina isika koa dia aza mba matorotony ny sasany sika fa aoka hiambina ka ho ny tena ho tanteraka amintsika izao tsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika izao ary hiposaka aminareo izay matahotra ny anaran'i Jehovah ny masoandro ny fahamarinana manana fanasitranana ao amin'ny tanany ary hivoaka ianareo ka hifaly havanja toy ny zanak'omby ny fahy. Amen. Yeah.
mipetraka amin'ny fiangonana manao vavaka mangina. Ho an' Jesosy Kristy tompontsika, mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo, mitoetra eo amin'ny mazava tsy azo atonona, ho azy any amin'ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay mandrakizay, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.